Ahoana Marina ny Fitantanana Ity Kere any Atsimo Ity. Any Atsimo indray ny mason'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao. Na vahiny izany, eny fa nanteran-tany malagasy aza. Nanomboka ny fiandohan'ny herinandro teo, dia nifanesisesy ny fanaterana fanampiana ho an'ireo havana any Atsimo, izay tratry ny Kere io. Tsara aloha ny manamarika, fa tsy voandroany no nisy ny Kere tany Atsimo, ary samy niatrika io avokoa ireo mpitondra izay nifandimby teto. Saingy ny fomba niatrena izany no samy manana ny paikadiny ireo mpitondra rehetra. Ny mpitondra tena izy dia mahafantatra ny zava-misy ao amin'ny fireneny aloha, ary mahafantatra ny tena olana atrehan'ny vahoaka malagasy. Ity no fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety ny 7 ny volana septambra 2024. Ankoatra ny entany dia isan'ny olana sedren'ireo mponina any amin'ny faritra Atsimo iny ny Kere na ny Ahoana na diso tafahoatra. Ankizy valo indray no fantatra fa namony entany Akilimaroatsy Amboasary Atsimo faritra Anosy. Araka ny fampitam-baovana ny toerana dia tsy misy sakafo mihitsy ao amin'ny tanàna io ary tsy misakafo mihitsy ireo zaza. Vokatra izay tsy fisakafona izay dia miamahi ary tsy misy nofo intsony fa taolana sisa ireo olona any toerana, indrindra fa ireo ankizy manodidina androka hatramin'ny 5 taona. Tany amboalohany dia noheverina ireo tompon'andraikitra nanao fidina ny fotony tany an-toerana fa tazomoka no nahafaty ireo zaza. Marina fa tsy ireo ankizy irery ihany no lasiba ity tsy fanjahitsakafo ity any amin'ny tapany Atsimo nosiny fa tratrany izany hatramin'ireo olon-dehibe ihany koa. Raha ny voalaza azy dia misy amin'izy ireo no tsy tafatsangana intsony vokatra izay hanohanana lalipaka izay olona manodidina ny 4,500 any amin'ny faritra Atsimo iny no voalaza fa mila toa hanaran-tsakafo farany izay aingana hialana mitranga-pahafatesana tahaka ny nazy ireto ankizy ireto. Raha ny vokatry ny fanadidina nataon'ny MICS sy ny UNICEF dia 270 isanjato amin'ireo ankizy latsaky ny 5 taona no tratrany tsy fanjarian-tsakafo mitaraza. Eny isanjato kosa no fantatra fa tratrany tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika ka ny iray isanjato amin'ireo no lalipaka. Raha mbola zavatra hafa noho izany no ataon'ny fitondram-panjakana lahara-pahamehana ary raha tsy misy ihany koa ny fandraisana andraikitra farany izay aingana dia horingana noho ny Kere ireo olona avy any Atsimo ireo. Mazava ny voalaza teo. Noheverin'ireo tompon'andraiki-pahefana sy ny olom-boafita any an-toerana fa tazomoka no nahazo ireo ankizy ireo. Ny fanontaniana mipetraka izany dia ny hoe iza tokoa moa zany no tena tsy nanao ny asany? Raha toka nanao tatitra ihany mantsy ireo tompon'andraiki-panjakana any fotony dia tokony efa nohisy ny fandraisana andraikitra izay nataon'ny fitondrana toy ny hoe fanadihadiana tany fotony. Saingy tsy nisy izany. Ity mantsy no tena nataon'ny filoham-pirenena raha tsy ahivina nandritra ny fahatongavany tany an-toerana. Tany ifotaka no nalehako voalohany dia natsapa fa efa ambony dia ambony, avo dia avo ny tsy fanjarian-tsakafo ny Kere aty Atsimo. Mahagaga mihitsy izany fomba firesakao izany Andriamatofloa. Izay ve ianao vao nafantatra fa misy ny Kere any Atsimo? Kanefa dia isan'ny nambaranao nandritry ny fampelezan-kevitra fa ainao ny mahory ny vahoaka malagasy nandritry ny tetezamita. Fa Ahoana Marina nambara teo fa tahorin'ny fanokanana ilay orinasa teny Tanjombato dia niazakazaka ny filoham-pirenena nijery ireo vahoaka sahirana tany Atsimo io. Angamo dia tsy mba afaka nysoloan'olona tena mihitsy ilay fanokanana no natao laharam-pahamehana no ifavoazana any Atsimo io. Tahaka izay mantsy ny zava-nisy nandritry ny fametrahana ilay tsangam-bato ho an'ny demokrasia tetsy Ambojatovo. Tsy niatrika izany ny filoham-pirenena fa solotena no napetrany teo. Ny tsy fahaizana mitantana tahaka izany no tena olana ho an'ity firenena ity nandritra izay rotaona mahery izay. Balarora no betsaka fa ny asa vita tsy misy. Tsy misy fitsinjovana lavitra fa rehefa mitranga foana ny olana izay vao mikariba olana. Izay no mahatonga hoe gouverner c'est prévoir. Ankoatra izay dia aza atao fitaovana politika entina hieboebona ny fahorian'ny vahoaka malagasy. Nambara mantsy
no tapahin'ny fitondram-panjakana fa omenan'ireo mahantra ny Kere any Atsimo ny teti-bolany olona amin'ity 3 volana faran'ity. Izany dia noho ny fandaminana ny volam-panjakana. Tsy lahara-pahamehana ny antenemeran-doolona mihoatra n'ireo Kere sy ny karama ny mpianjam-panjakana. Dia avy eo milaza indray ny olona izay miaraka amin'ny fitondrana fa efa voaloha ny vola rehetra entina mivory ary tsy tokony anana olana velively amin'izany ny olona tsirairay. Tsy maintsy misy ny fandaminana eo amin'ny lafin'ny fitantanana ny trésorerie mpanjakana, zay ny tiako resahana eto. Trésorerie dikan'izany dia tsy maintsy misy koa ny fandaminana zany ka ny lahara-pahamehana no mitondra azy fa tsy dia misy zavatra inona kory. Izay zany no tena mpandainga. Ny ministry ny vola izay milaza fa notapahana ny karama fanalefa ho an'ny Kere any Atsimo. Sa ny olona izay miaraka amin'ny fitondrana izay milaza fa efa voalomy aloha ny volan'ny Sena. Midika izany fa miaina anatin'ny lainga ny vahoaka malagasy. Raha tamin'ity herinandro ity dia nisesesy ny fanaterana fanampina ho an'ireo sahirana any Atsimo ireo teny amin'ny BNGRC. Zava-dehibe ny fanampiny samy malagasy tahaka izany. Fa ny tsara apetraka dia aoka ho tonga any amin'ny tena tokony antefana ireo fanampina ireo fa tsy ho tahaka ny vatsitsino sy ny tosikafameno teo indray. Tokony ho fantatry ny mpitondra ihany koa fa ny vahoaka iray manontolo mihitsy no efa Kere amin'izao fotoana izao. Ity mantsy no fanadiadiny ny mpanao gazety teto Andrenivohitra. Ny vary, ny kapoka amin'ny vary moa zany atao izay mety ohatra hoe ronanana fotsiny fa ny sakafo moa efa iramalana ny vidim-piainana dia miaina ny zava-misy eo aloha mandrapa. Raha taloha zao nenay 3 kapoka fa zay 7 mianaka dia zao lasa 2 sy tapany. Mba tsy ahafaty antoka ny mpivarotra, misy ny kajikajy tsy maintsy atao azona tombony amin'ny varotra atao. Amin'ny 2 sy tapany 2, 3 sy tapany eo zany tena vidin'olona amin'ny arivo. Stock moramora mba tena mandeha aty vary ity mba atao ambanimbany tanàna ihany dia zay tena mandeha aty aminay aty. Sy mora indrindra zay zao 500 sy 500 ny kapokany. Vary nalaina tamin'ny herinandro zany amidy amin'izao zany. Kajikajy amin'io zany tsy raha ho any mpivarotra zao. Dia alaina zao ny vary dia kotiana ny forehany somasika rena tonga ety dia eo anao vao maka izay tomboatra kely eo izay tsy zampandeha azy zany satria io koa miankina amin'ny tsena, ny tsena be da be varotra lafo ianao tsy mahalafo dia tsy maintsy hoe izay kely avy ihany ny fanaraha. Dia raha amin'ny kilao zao manodididina eo amin'ny ato hoe 70 ohatran'izany eo nalaina no ohatr'izany. Mazava ny fanadiadiana teo. Sahirana ny isa-tokantrano. Inona ny politika apetraky ny fanjakana momba io? Aiza ilay fampanantenana nandritry ny fampelezan-kevitra sy ny rehareana tamin'ny fanonkanam-panjakana teny Ankanja. Ny faharoa dia ny hoe misy politika mazava ve apetraky ny fitondram-panjakana momba io olana any Atsimo io? Sa hitanatana vava isan-taona ireo mponina any Atsimo ireo ary dia iandry ny fanampina avy any ivelany foana ny fanjakana? Vahoaka malagasy mantsy ireo. Noho izany ny fanjakana malagasy no tokony andraindraikitra voalohany fa tsy hitantavana fanampiana lafo zao. Aiza ilay paikady sy ny tetikasa nambabonany malagasy fa ampandrosoana ny firenena? Farany aza miandry fahavoazana foana vao mandray andraikitra fa mahaiza mitsinjolavitra. Firenena sy vahoaka mantsy no tantaniny. Fa Ahoana Marina. Ahoana Marina.